Miarabanao ry namana malala atratra n'ity fiaonantsika ity na atratra izao fiaonantsika izao. Sabata masina, sabata voalohany amin'ny volana Jolay. Ahoana no ahafahako manao izany? Zay zany no lohateny androany. Ahoana ny ahafahako manao izany? Tantaran'i Josefa io. Haintsika rehetra ny tantaran'i Josefa. Genesisy toko fahatelo, toko fahasivy amby telopolo, andininy fahasivy. Genesisy toko fahasivy amby telopolo, andininy fahasivy. Josefa miteny rehefa nalainy ny vadiny Potifara fanahy. Ataoko ahoana ny hanao zany ratsy lehibe zany ka hanota amin'Andriamanitra? Haintsika ny fandehan'ilay tantara. Tovolahy tsara i Josefa, namidy ny ralàny, nentin'ireo Egyptianina, semitika zany, de namidiny zareo tany Egypta tany zareo. De tao amin'ny tranony Farao zany no nandray azy, tsara tarehy, ranjanana, ary tovolahy matsilo saina sady feno fahendrena. De indro zany fa hitan'ilay vadiny tandapa i Josefa, de nanao fihetsika maka azy ity vehivavy ity. Hainareo tsara, vadina tandapa zany tsara tarehy, ny tandapa tsy maka vady ratsy zany, fa tena tsara tarehy mihitsy. Ary io vady tsara tarehy avy eo Egypta io no naka an'i Josefa. Eritreretinareo zany fahatsaran'i Josefa, ny atsara tarehiny sy ny fahendreny, satria tena vadiny tandapa mihitsy no ny sarizoro taminy, ary tsy hoe ny sarizoro fa mitady ny fomba ahafahana manao firaisana ara-nofo amin'io Josefa io. De izao anefa no lavin'i Josefa izany, tsy nikeny Josefa izany. Ary io ny valiteny Josefa manao hoe ataoko ahoana ny hanao an'izany ratsy lehibe zany ka hanota amin'Andriamanitra? Rehefa misy fahotana atao zany, tsy hoe amin'olona le fahotana no atao voalohany fa amin'Andriamanitra. Ary no raisin'i Josefa ho filamatry ny fiainany. Ny herin'Andriamanitra izay nampahery azy ary nitantana azy ho amin'ny toerana sarotra io no niaro an'i Josefa, ny herin'Andriamanitra. Ary avy amin'izany toe-javatra izany dia nomba azy Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra no niaro azy satria nampiariny tamin'ny toerana rehetra izay naleny sy niainany ny foto-kevitra ara-pivavahana. Nandresy Josefa. Nandresy teo amin'ny fahatokinan'Andriamanitra. Na dia ny hoeverin'izao tontolo izao fa resy aza satria nampidirina ponjy izy rehefa avy eo. Nandresy. Ny fandresentsika ry namana tsy miankina amin'ny zavatra ivelany, fa miankina amin'ny zavatra ao anatintsika. Miankina amin'ny herintsika miaraka amin'Andriamanitra. Indraindray ny fandresena ho an'izao tontolo izao dia izao fananana vola be, fananana laza be, dia mifiriariana be, zany ny fandresena ho an'izao tontolo izao. Fa ho an'ny zanak'Andriamanitra ny fandresena dia miafina miaraka amin'Andriamanitra, vokatry ny fijoroana mahatoky. Ary ny olona mandresy miaraka amin'Andriamanitra dia asandratra Andriamanitra mandrakariva. Ampiseho miharihary izay tena toetra ny olona miorina eo amin'ny fivavahana marina, ny fitondrantenan'i Josefa. Ny fitondrantena dia ampiseho miharihary fampandresy isika. Ataoko ahoana ny hanao zany ratsy lehibe zany ka hanota amin'Andriamanitra? Isika koa dia atahotra hanota. Raha tsaroantsika mandrakariva fa izay rehetra ataontsika, izay rehetra lazaintsika dia eo mason'Andriamanitra. Mandresy Josefa miaraka amin'Andriamanitra. Na dia eo aza ny fisedrana mamay, nahoana koa ny tsy handresenao. Mitarika ny tovolahy, mitarika ny tovavy mba hifantoka eo amin'izay nolazain'Andriamanitra ny lesona. Noho izany, afaka tsy manota isika, afaka mijoro matoky hatramin'ny farany tahaka ny nataon'i Josefa. Hivavaka isika. Tombo tsara misaotra anao zay amin'ity fiaonana ity. Misaotra anao zay fa ohatra lehibe azo alainy tahaka ny tantaran'i Josefa. Mpandresy izy noho ny fiarana taminao, dia ho mpandresy koa izahay amin'ny toe-javatra rehetra izay hatrehnay. Ataonay ahoana ny hanota ka hanao zany ratsy zany ka hanota aminao Andriamanitra. Ampio izay ahatsapa fa miaraka aminay mandrakariva ianao, ary tahio ny tanora rehetra, ataovy mandresy ny tanora rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.